Nahatratrarana mpifindra-monina antsokosoko tao Mahatsinjonosy-be ireto farany izay saika iondrana Atsy Mayotte. Nandritra izany nahatratrarana Jamala sy Toka Gasy teny amin'izy ireo. Andeha arahintsika avy hatrany ny andindiny momba izay. Mpifindra-monina antsokosoko misy 13 saika iondrana ho an'ny Mayotte no tratra tao Mahatsinjonosy-be. Sarona teny amin'izy ireo ihany koa ny entana maromaro toy ny Jamala sy ny Toka Gasy. Araka fantatra dia avy any Toliazy, Mandritsara, Antsohy, Ambanja ary Nosy-be ireo mpifindra-monina ireo. Tamin'ny alatsinainy halina tany hoany amin'ny 2 alina tany hoany dia nisy sambo anankiray mpanondrana clandestin tao amin'ny toerana tao hoe Mahatsinjo arrondissement administratif any Ville izy io ao anatiny districtany Nosy-be. Ka mpandeha clandestin 20 ro io, 9 amin'izy ireo ny lehilahy, 20 ny vehivavy ary misy ray ny mpanondro. Dia niaraka tamindreo dia nisy solika 30 bidon izay hoentina ary toy ny enquête ka efa natao saisie ny vedette anankiray double moteur azy io ary tena haingam-pandeha satria 100 chevaux Yamaha 175 chevaux ny Suzuki izay niaraka taminy. Toy ny fanadihadiana nataon'ny gendarmerie teto Nosy-be ka nangataka ny atao hoe extension des compétences izay nisorana ny procureur de la République na eto toerana izany na any amin'ny Ambanja dia nanome alalana anay nanohy ny fanadihadiana tany Ankify dia amin'ny toerana atao hoe douane ao amin'ny district any Ambanja izy io dia nahitana zava-mahadomelo 20 gony izay saika hoentina any amin'ny Nosy Mayotte. Araka ny loharan'ny-baovao dia efa intelo izy ireo no nikasa handeha fa tsy lasa satria efa misy mpanara-maso sy mitsikilo. Ny ankamaroan'izy ireo anefa dia mipetraka amin'ny trano fandraisam-bahiny ka velotaraina fa efa lany vola tokony hiala ao Nosy-be. Miantso amin'ny fandraisana andraikitra rehetra ny zandarma hisorohana ny tsy fanaran-dalàna sy ny tranga toy izao. Vahoaka ny Nosy-be Trankanavaka izay tsy misalasala miantso andro aman'alina ary tena miara-miasa tanteraka amin'ny gendarmerie Pyrénées. Ka mbala miangavy izay aminareo vahoaka mba hampita ny vaovao ara-potoana. Raha misy tranga mampiahiahy dia aza misalasala miantso fa namanao ny gendarmerie Pyrénées. Dia ny amaranako azy mampitandrina ary tena mampitandrina satria efa nampitandrina ihany ny tena. Niendry ihany ny anarana fa raha mananatra ny adaly ianao ka vomay ny lamba indray ny ariana. Ka olokendry ianareo vahoaka eto Nosy-be ka raha manao zavatra na minia anakorotana dia izay gendarmerie dia tsy hisalasala dia hisambotra ary hanatitra anareo avy hatrany any amin'ny tribunal. Mitohy hatrany ny famogorana sy savao ary fanenjehany ireo tsy manaran-dalàna izay ataon'ny gendarmerie Pyrénées eto Nosy-be ho fampiarana sy fanatanterana ny tana maro ny fandriampahalemana ary gendarmerie Pyrénées atokisan'ny vahoaka ka ilaina ny fiara-miasa sy ny fanomezam-baovao marina ary maro-potitra.